Ho an'ny eto amin'ny section Antananarivo renivohitra kosa eo amin'izay taranja baolina kitra izay dia nitanterahana androany tetsy amin'ny kianjana Larby ny ampahefadalana ho an'ny sokajy 17 sy 18 taona ka ny manasadalany division faharoa amin'ny fiadinan'ny tompon-tahaka ny section Antananarivo renivohitra no nitanterahana tamin'izany. Atavita hiatrika ny manasadalany fiadinan'ny tompon-daka ny section Antananarivo renivohitra taranja baolina kitra ho an'ny sokajy 17-18 taona ny ekipan'ny FC Saint-Michel LGK plus Artamia. Izany dia fantatra taorian'ny ampahefadalana natao androany tetsy amin'ny kianjana Larby. Teo amin'ny lalao voalohany aloha dia taorian'ny fandakana tir au but 4-2 no nivoahan'ny ekipan'ny FC Saint-Michel Lopandesy nanoloana ny ekipan'ny FFI. Nisaraka Adsala Rainoraino rotota tao anatin'ny fepitaona ara-dalàna. Manarak'izay dia tamin'ny saraino ohatrany nandesen'ny LGK plus ny AST. Ary farany dia taorian'ny fandakana tir au but 3-0 ihany koa no nanolian'ny ekipan'ny Tamia ireto miakanjo maitso amin'ny sary reto ny ekipan'ny Étoile Filante rehefa nisaraka Adsala Rainoraino rotota tao anatin'ny fotoana ara-dalàna. Miandry ny fionana eo amin'ny AS Mada sy ny CFTFC zany sisa dia ho fantatra avokoa ireo ekipa efatra hiatrika amin'ny manasadalana ho an'ity sokajy 17 sy 18 taona ity. Ny section Antananarivo baolina kitra zany fitiny izay ny ampahefadalana sy manasadalana miezaka izay ny amita ny fifaninanana championnat section amin'ny faran'ny volana novambra izao izay eo atao amin'ny kianja Mahamasina amin'ny sabotsy zao zany dia hiditra manasadalana indray koa ny 13-14 15 16 ans. Fahitanao ny fahavitrian'ny hoe ankizy eto Antananarivo renivohitra amin'ny fifaninanana misy? Fahavitrian'ny ankizy tena mazoto tokoa ny ankizy satria ao anatin'izao zao tena hita mihitsy ny avoleta fa mivoatra amin'ny baolina kitra eto Antananarivo renivohitra indrindra fa ho an'ny jeune. Teo manasadalana ho an'ny sokajy division faharoa indray dia ny ekipan'ny Netfoot ihany no efa nahazo ny tapakila andehanana any amin'ny famaranana. Lavin'izy ireo tamin'ny satelony ohatra mantsy ny ekipan'ny Fimiangalina nandritra ny akatoko ny famaranana voalohany. Anarak'izay dia tsy vita hatramin'ny farany fa noravain'ny orana ny fionana teo amin'ny ekipan'ny Kosfa Avenir de Betongolo sy ny Aska ireto hitantsika amin'ny sary ireto.